avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. UPRIM manuchawanao ni vavao. Université privée de Madagascar. Manoloana ny zava-misy ao Antsiranana, nivoaka tamin'ny fahanginany ny ben'ny tanàna voafitim-bahoaka ka nahazo ny salanisa 570 faingo raika amin'ny fitopolo isanjato ary nilaza fa nametraka fitoriana amin'ny mahatsiara-dalàna ny taratasy fanendrena sy fametrahana ny PDS. Tsy maintsy miafina hoy izy no ny fisian'ny taratasy fisamborana na maty na velona. Tsy hevitra avy amin'ny atoko fanoherana hoy Rivo Rakotovao ny fivadian-kevitra ireo mpanolontsaina avy amin'ny fivovonana firaisan-kina lany tao amin'ny tanànany Mahajanga. Mercenaire politique mitady toerana izy ireto ka tsy ekena intsony ny tenenany amin'ny anarany antoko fanoherana raha ny fanehoan-kevitra nataony. Anvelany tafiditra ao anatin'ny fifanarahana fampitsarana ady amin'ny vondrona Hamas niala tao corridor de Natsarim izay manasaraka ny bande de Gaza Antsinanana sy andrefana androany ny tafika Israeliana. Ny Prime Ministre Israeliana izay nandefa fahasolotena ao Qatar amin'izao fotoana ifampidinika ny toy ny fifanarahana fampitsarana ady amin'ny vondrona Hamas. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompokilay sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity asena mpitiavana ianao hanaraka izany hatramin'ny farany anomboantsika ny fampahalalam-baovao malona ny zava-misy ao Antsiranana amin'izao fotoana nivoaka tamin'ny fahanginan'ny ben'ny tanàna voafitim-bahoaka izay nahazo ny salanisa 570 faingo raika fitopolo isanjato ary nilaza fa nametraka fitoriana mahatsiara-dalàna ny taratasy fanendrena sy fametrahana ny PDS ao an-toerana. Tsy maintsy miafina hoy izy no ny fisian'ny taratasy fisamborana na maty na velona. Gaeton Andriatsilavo. Manoloana ny fanendrena PDS ao Antsiranana voalohany nivoaka tamin'ny fahanginany ny ben'ny tanàna voafidy ka nahazo salanisa 570 faingo raika amin'ny fitopolo isanjato tamin'ny fifidianana farany teo. Ity farany izay tsy maintsy miafina noho ny fisian'ny taratasy mampisambotra ny tenany. Na izany azo atao ary vitako ny tantana ny tanànany Diego hoy izy miaraka amin'ireo ekipa mavitrika sy resy lahatra amin'ny fampandrosoana tena izy. Misitry ny tena misitry fa misy taratasy zegny ihany tsy maintsy manambo zaho maty na velona dia sitrany misitrika e maminy eny dia sitrany misitriky fa amin'ny tany misy zahetika vitako tsara mitantana hitanana ty avy lavitra fa misy ny WhatsApp fa misy ny telefony tsy ampiasaina loatra fa izaza aby eo hitondrasan'olo zandary gadrana zegny ka miasa olo manombo vahoaka manombo tany zegny olo gadrana zegny misy ekipa mavitrika marikitra avita mitantana i komini ndreky eo imera fa imera soa l'autorité du maire. Tsy ahifina nisoloana ny Tina Edmond izay nitendrena ho PDS ny tenany raha tokany nolazaina fa tsy hita. Eo anatrehan'izany nametraka fitoriana ny ben'ny tanàna voafidim-bahoaka amin'ny mahatsiara-dalàna ny taratasy fanendrena sy fametrahana io PDS ao Antsiranana io. Nisy fitoriana ihany koa an'ireo mpitantana ny tanàna mpisolo toerana izay tokony ho efa niala. Ny fahaenina ny volana febroary lasa teo no voarainy fitsarana io taratasy fitoriana io raha ny fanazavany. Zegny lalàna taratasy io fa mipetraka ny antony ilay taratasy nametraka le olo sy le olo notoriana anatrehan'izeny raha lantena iny na mantena iny tsy izy mitoriana fa i taratasy io mitoriana ny antony zegny izy io mipody talohan'ny le 4 fotony le 4 lonana ny taratasy iny talohan'ny le 4 idravozara Joël Désiré mena ke le 7 taratasy iny fa niantoko ny taratasy manetriky PDS tsika fa nametraka ekipa any fa mipetraka ya araka ny administration interne amin'ny tena misy agnatin'ny ordinateur antena zay tavela talahiny tany irapina lena tany dia zany nametraka tsika amin'ny teneny izy io mipetraka ny ekipa hitantana ny lakomena PDS tsy mahazo miditra eky ka tsy hanano usurpation
ary ireo zay mitondra atao vonjimaiky raha mbole 21 ireo fa tokony miala atao fa tsy ireo hoe inona nataondro misy fitoriana koa mandeha amin'io agny atao akigare usurpation de poste amianarana le 21 tokony fanala atao ke zeny raha mandalo mombany histoirena PDS lalàna io raha ny fanazavany hatrany no ny filazana fa nanotokodina vola hatrany amin'ny 700 tapitrisa ariary no isan'ny antony anenjena sy isamborana azy mametra-panontaniana araka izany ity ben'ny tanàna ity ny tombontsoa manokana ve no katsahina sa ny tombontsoa ho an'ny tanàna ny Diego ray manontolo io vola voalaza fa nahodikodina io izay sady tsy vola mpanjakana ny tsy vola miditra amin'ny trésor raha ny fanazavany hatrany ny zava-misy ao an-tsiranana aloha amin'izao fotoana dia efa mihamaro ny soratra hita eny amin'ny rindrina mitaky any sorana io PDS napetraka amboletra sy tsy ara-dalàna io andrasana ny mety ho toy ny tirara ity fa tsy misy idira ny antoko fanoherana hoy Rivotra Kotovao ny fivadihan-kevitra ireo mpanolontsaina izay lany tamin'ny vovonana firaisan-kina tao amin'ny tanàna ny Mahajanga mercenaire politika ny tady-toerana izy ireny ka tsy kinitsony ny tenenany amin'ny anarany antoko fanoherana hoy ny fanehoan-keviny manoloan'izany tsy ary rasoa arvelo nahitana fivadiam-pitokisana sahady ny sasany tamin'ireo mpanolontsaina avy amin'ny fanoherana ao amin'ny tanàna ny Mahajanga mpanolontsaina avy amin'ny vovonana firaisan-kina izao ny vady belirano izao ka nitarika ny mpanolontsaina namany ifediny filona tolotry ny Irmar olona tady lalana ahafahana mahazo toerana reny hoy ny fanehoan-kevitra Rivotra Kotovao manoloana izany tsy resy lahatra akory ny amin'ny foto-kevitra ijoroana fa mila toerana ka niala tao amin'ny hevitry ny fanoherana rehefa lany ho mpanolontsaina amiko reny dia mercenaire aiziko mihitsy ny teniko zany hoe nitady lalana izy tsy resy lahatra izy zany tsy mpanohatra izy fa nitady lalana izy hoe izy any andrayanay ao anaty lista mety tsy lany mihitsy izy tany amin'ny lista fa zay to anaty firaisan-kina zany dia nandray azy team izy HVM izy afy izy nampidirina hoe team liste ny firaisan-kina atsika eto Mahajanga ary anisan'ny olona arany reny mato lasa conseiller tao fisiko eto zany fa tsy hevitra fa ty amin'ny antoko ny team ny HVM zay ny resahako aloha satria reo ny anisan'le telo zay lasaiko hoe mercenaire mihitsy mitady toerana andray fepetra araka izany avy amin'ny antoko fanoherana ary tsy hanenkitsony itenenan'ireo mpanolontsaina mpamadika ireo amin'ny anarany mpanohitra ohatra ny Rivotra Kotovao tsy hevitra avy amin'ny antoko team na HVM velively izao fanapa-kevitra sy fivadiam-pitokisana izao dia mafisina eto zany satria no zany candidat mera lista niaraka tamiko reo olona telo ny rahalahy reo safidiny azy fa aloha kosa tsy afangaro ny resaka fa dia aminay reo dia tsy mahazo miteny itsony ary tsy ekena itsony itenan'ireo amin'ny mampampanohatra azy indrindra satria to anaty lista HVM misy ny lany dia tsy ny HVM mihitsy akory no ny vady belirano ka andeha anohana an'izay hevitra tsy mahomby hoentin'ny fitantanana ny tanàna ny Mahajanga tsy maintsy akafafepetra zay ho apetraka ay mihitsy hoe tsy afaka miteny amin'ny anaran'ny antoko na ny firaisan-kina intsony reo fa miteny amin'ny anaran'ny tenany na tokony hiteny amin'ny vahoaka izy hoe zay dia mivadika mapara zay mba farafakely ny tokony ho ataony satria olon-dehibe izy faharoan'izany satria mianana HVM zay ny anankiray am'ireo tafiditra ao dia akafepetra manokana ho azy mihitsy ny antoko HVM satria zay le manahirina eto amin'ny firenena mampiayany vahoaka amin'ny fanaovana politika hoy Rivotra Kotovao ny fivadihan-kevitra tahaka izao manoloana izy ohatra ka ny zavatra izao no ilaina ny fijoroan'ireo mpitarika isan'antoko hiteny sy ananatra ary ametraka sazasazan'olona tsy misy azon-damosina toy ireny mba hiverena ny fifampitokisan'ny olona eo amin'ny fiarahamonina hoy hatrany ny fanehoan-keviny tsy voazany izon'ireo mpitarika sindikaly eo am-panatanterahana ny asa izay nanirana azy ireo hoy ny avy eo anivony 6FM na ny syndicat des infirmiers des sages-femmes eto Madagasikara ankoatra izay tsy ampy ihany koa ny fiarovana ny mpiasa tsy ampy ny inspekteur sy ireo mpanara-maso ny asa izay tokony ampiatra ny lalàna araka ny tokony ho izy fanadihadiana Malona ireo fanampenam-bava sy ny fisamborana etsero ireo manao antsoavo hitadiavana vahaolana ka hanovana ny fomba fitantanana ny mpiasa ireo mpitarika sindika isan'izany ny eo anivy ny fanabeazam-pirenena sy ny setry ny fahasalamana tsy voazany zoara sindikaly hitakiny ireo mpitarika fanatsarana ny fandraisana ny tanana ireo mpiasa malagasy efa misy ny fifanarahana iraisam-pirenena fototra ny OIT mikasika ny fahalalahana ara-sindikaly izay mafisy ny lalam-panorenana malagasy saingy tsy misy ny fampiarana izany
lalam-panorenana atsika eto Madagasikara dia manome alalana ny syndicat hiteny rehefa hitaky ny zon'ny mpiasa sy fametrahana ny ataoko hoe fanatsarana ny condition de travail ny mpiasa ny lalàna maro samihafa eto Madagasikara misy loi maro be mametraka an'izany nefa zavatra misy tato ato dia ny hoe ny syndicat izay miteny manoloana an'ireo zavatra tsy rarin'ireo mianjady amin'ny mpiasa dia anaovana atsonjay sy anaovana raha matahora dia anjarantsika mijery zany no mamaly fanontaniana ve mety ve zany zavatra zany sa tsy mety zany ve no pratique amahana ny olana eto Madagasikara zavatra ohatran'izany anao zany miteny en tant que mpitarika syndicat dia miteny hoe misy olana reto dia tokony vahana ny mpitantana zany ao anatrehan'izay tokony hiaino dia inona ny afaka vahana ao anatin'izy ary tokony mifanatona mifampiresaka amahana ny olana nefa tsy zay ny atao fa raha matahora sy ansonjay dia ny affectation abusive ny fanagadrana sy ny sisa dia ataoko fa tsy mahatsara ny fiarah-miasa entina hanatsarana ny fari-piainany mpiasa malagasy izany rehetrarehetra zany. Manana didy anoana sy andamy mary iaro ireo mpiasa soloiny tena ny sindika amalona ny geda sy ny fanerena samihafa amianjady amin'ny mpiasa sy ny faratsiny ny kalitao ny fiainany miamarefina izy ho fototra ankehitriny manomboka any amin'ny fampiasana ankizy tsy ampitaona ny mpiasa mifindra-monina hatrany amin'ny zokiolona na eo aza ny filazana fa mihoatra ny 700 ny karazana sindika eto Madagasikara tsy ampy ny fiarovana ny mpiasa tsy ampy ny inspektera sy ireo mpanaramaso izay mampiatra araka ny tokony ho izy ny didy amandalana manankery eto amin'ny tany sy ny firenena izay mijoro sy maneho ny heviny amin'izany indray anefa ankehitriny no enjena sy hiara-ny raha-matahora. Dia lafim-baovao iny ihany koa no entina misy tao anatin'ny doka-varitra vetivety. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manorina mamorina tsy hijanona intsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao afaka mamorina maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray ka tonga ilay fotoana zao dia zao ndao falera telma miova o yes. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany anoiza antsika ny fampahalalam-baovao nahitana fienana ny vokatra azo any fambolena vary alota amin'ity taona 2022 ity raha oharina tamin'ny taondasa hoy ireo tantsaha izay nanovana fanadihadiana tara ihany koa ny fahamasahany vary vokatry ny tsy fampiny ny rotsakorana ny fambolem-bary izay isan'ny mahavelona raha toa ampy ny rotsakorana raha ny fanadihadiana hatrany fanadihadiana. Tsy ampy ny rotsakorana tamin'ny taom-pambolena 424 sy 524 hoy ny tantsaha nanaovana fanadihadiana. Niteraka fahatarany fotoana fambolem-bary sy famokarana izany. Tsy vitan'izany, ambany ny tapamokarana, rampitaina tamin'ny herintaona.
raha nazoana 4 taona ny tanimbary iray hektara tamin'ny taona lasa nidina ho 3 taona izany tamin'ity taona ity. Nisy falatsahan kely antony dia noho ny rano kely ny rano voniketsy io a nisy rano dia niava zahara niava no nisy rano dia atreo notsakorana koa moa tsy dia ampy tamin'ity fa zao ny orana ko manomboka latsaka tsikelikely. Raisina pourcentage izy a raha tamin'ny anina vary aloha mahazo 4 taona isaky hektara ka ny tena marina fa tamin'ity zao dia nilatsaka kely any amin'ny 3 any zany akapobeany amin'ny hitanay amin'izao vary zao. Raha ny tena marina tena tara eo amin'ny ray volana eo zao tsika. Fiovaovan'ny toetrandro tao ihany a tara ny fanetsana tamin'ity nefa natara ny fanetsana le rotsakorana koa tena tsy ampy dia izay no natara ny vary. Mafy ny manjoan'ireo tantsaha eto amintsika miahy tena manao ny fomba rehetra havokarana ny volony izy ireo ohatra amin'izany ny fitaomana ny rano sy ny fikapana ny ahitra izay mampitombo ny volalany amin'izy ireo na izany aza asa azo enteherana sy ivelomana ny fambolem-bary raha toa ka tsy eo ireo olana ireo. Famasahany a masaka ara-dalàna izy satria ny tsy nisy rano be nandifotra tena olana ny vary aloha eto mantsy dia ny rano iny ianao raha voatara manetsa zany a dia mahatonga ny rano be dia sarinao ny varinao. Amin'ny fotoana tsy nisy ny rano iny dia niaritra teo nisy groupe moa dia fakarana groupe tamin'ny lavapasika dia azo navaina sy nananainy dia reny tena tonga voniny reny ohatran'izao zao izy tonga vo zao ty vary ty satria ty ambody lavapasika dia fakarana rano marina raha ohatra manao hoan'ny famamy fotsiny ianao dia tena maty antoka amin'ny fambolem-bary fa raha ohatra ianao ka mikajy dia misy vokatra misy karama ao anatin'izay mihitsy dia azo velomana tsara zany hatreto aloha ny volovary indrindrindrindra hoe raha tsara ny taona ka ampy ny rano a ka ara-dalàna ny orana dia tena isan'ny tena asa mahavelona indrindra ny volovary toko. Betsaka ireo toerana mamoaka bary sy azo avadika ho tanimbary eto amintsika. Firenena tsy tokony ho sahirana amin'ny sakafo, tsy tokony hanafatra vary avy any ivelany Madagasikara. Lalana ahatongavana amin'izany ny fametrahana ho laram-pamehana ireo tantsaha, ny fampitomboana ny teti-bola ho an'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana. Tsy izany anefa ny zava-misy eto. Avela miadirery ireo tantsaha izay 800 ny malagasy. Potehina amin'ny alalan'ny fampiasana ny vary safiotra ny masomboly eto an-tanindrazana. Araraotina amin'ny fahantrana ny vahoaka malagasy ka tsy pazana vary tsinjo izay tsy maharitra sy indray maka ao anatin'ny 5 taona. Ireo ihany sisa no mba vahaolana hitan'izao fitondrana izao hanatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo izay hirahiraina HCR. Tsy mbola manara-dalàna ny ankamaroany ireo mpampanofa-trano fandraisam-bahiny isaky ny fotoam-pialatsasatra ho Mahajanga ka nomena fiofanana mandritry ny 2 herinandro ahafahana mampiditra azy ireo amin'ny setry ny ara-dalàna eo amin'ny setry ny fizahan-tany. Anja Robert, Mahajanga no mitatitra ny Jibrianzay. Na tratra 570 ireo mpampanofa-trano isaky ny fotoam-pialan-tsasatra izay tsy manara-dalàna teto Mahajanga nandritry ny fotoam-pialan-tsasatra farany teo no nafantarana izany. Nisy araka izany ny toromarika avy amin'ny tompona ndraikitra nomena azy ireo mba hirosoana amin'izay fampanaran-dalàna izay. Nampiantso zahay an'ireo informel eto Mahajanga zany, ireo village, chambre d'hôte, pension de famille izay mandray olona tsy ara-dalàna. Ary nantsona izy ireo avy eo nampanaovana formation satria ireo dia ampidira amin'ny ara-dalàna ireo informel ireo mba ho formel mba ahafahana misitraka sy ny fanampiana ary fiarovana ho andreo avy aty amin'ny ministère ny fizahan-tany sy tasatanana zany. Ary zay dia tamin'ireny vacances reny dia nahatratra 75 nambaran'ireo villa sy chambre d'hôte zay tsy ara-dalàna tratranay ary ny 55% ireo dia efa nanao dossier amin'izao ary efa nazo ny ouverture ary mbola misy moa tratra ihany koa fa zay zao dia mampana formation reo zay zao avy eo ampidirinay amin'ny ara-dalàna koa zany. Miantoka ny ankamaroan'ny fivahinianana eto Mahajanga ny fisian'ny trano na villa fandraisam-bahiny ireo noho ny tsy fampiny ny fotodrafitrasa eto an-toerana raha ny fanazavana trany. Tena ilaina tokoa ny fisian'ireo satria zao hitantsika rehefa tonga ny grande vacances dia tsy ampy chambre eto Mahajanga zany dia ireo no mandray ireo villa ireo chambre d'hôte sy karazan'ireo. Nefa zay zany zao natandro ny ministère ny fizahan-tany nany amin'ny 2028 natratra n'le hoe 1 million de touristes. Nefa raha tsy mitombo ireo trano fandraisam-bahiny ireo chambre ireo andraisantsika ireo vahiny ireo dia tsy mety zany. Zay mahatonga antsika ilaina mihitsy fisian'ireo, zay mahatonga ireo ampidirintsika amin'ny ara-dalàna ireo ahafahanay mampiditra anazy statistique sy nombre ao amin'ny ministère ny fizahan-tany zany.
omena fiofanana mandritry ny 2 herinandro araka izany ireo mpiandraikitra na tompona vila eto Mahajanga ireo mba ahafahana miantoka ny kalitao ny fandraisam-bahiny sy irisoana izy ireo amin'ny ara-dalàna amin'ny asa izay andraketana izy ireo io. Fa tsy tokony andro tondra-drano vao mandray andraikitra fa mila peka tsara lamina ny fiatriana no mety ho abetsaky ny rotsakorana. Isika izay miverina anatin'ny 10 andro fa avaratra sy andro ratsy atao anatin'ny 2 andro manaraka raha ny vina ny foibe famantarana no mety ho toetry ny andro. Tsiaro Rasoarvelo. Raha ny zava-misy indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra toy izao saika eo manerana n'Antananarivo no ahitana fahatsetsena ny lalana ivondrona ny rotsakorana. Anisan'ny mahatonga izany ny fanorenana tsy ara-dalàna eny ambony lalan-drano sy ny fahabetsahan'ny fako any anatin'izy ireny ka mahatonga ny tondra-drano. Anisan'ny mampiteraka ny tondra-drano ankoatra ny ramble dia ny fanorenana tsy ara-dalàna eny ambony kanala eny amin'ny toerana tsy tokony azo anorenana. Dia zay avy ety amin'ny arrondissement zay manao signalement zany zay amin'izay fanorenana zay dia amin'ny arrondissement nay moa tsy dia tena hoe manana compétence zay hoe andodana tranon'olona ohatry zany fa misy étape besaka iny fa ny anjaranay moa zany dia manao signalement amin'ireo tompony andraikitra. Mba hisoroana ny tondra-drano araka izany indrindra ho an'ireo faritra iva mila mandray andraikitra ireo tompony andraikitra isan-toerana. Raha ho an'ny boriboritany faharoa manokana ampandraisana anjara ireo mponina amin'ny fanadiovana faobe. Mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny rosakorana sika izao ary besabesaka ihany moa zany ny resaka toetrandro rasy ny fandalovan'ny cyclone ka amin'izao fotoana izao zay dia anisany manao ny fanadiovana ny kirage-na canal caniveau miara-miasa akaiky amin'ireo association RF2 zay mpanadio tanàna sy ny fokotany mba hitandrovana ny fiakaran'ny rano na hoe misy canal sensina na misy tatatra sensina dia tena miara-miasa amin'ireo fokotany zay miara-miasa amin'ny pompier koa mba tsy isian'ny fiakaran'ny rano ohatran'ny taloha satria raha vao misy rosakorana 2 andro 3 andro dia efa be dia be ny traboina ka efa nisy fivana zany aloha izy atreto satria efa nisy rosakorana 2 andro 3 andro zay fa mbola tsy nisy hoe nisy traboina na nisy hoe efa dobon-drano indray ny toerana iva fa efa mba misy akony zany ny fanadiovana tatatra zay natao. Raha ny vina ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny androandroany moa iverina amin'ny volon'andro fahavaratra mahazatra isika eto Madagasikara atao anatin'ny 2 andro manaraka. Asika manerana ny nosy omaina ny andro amin'ny ankapobeny ny maraina andrahoana njombona mety serijika orana tatrivon-drahona ho an'ny Analamanga Abetsboka ary ny Atan'ny Boe. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoklasy Topokovavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity isaorana mpitiavana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany Feloma Topoko. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM, Université privée de Madagascar. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.